zay ny amin'indry nitondra fanamariana makasika ny farim-piadidina sy ny toerana afaka irotsahany antsehatra ny colonel Rabemanatsoa Michel chef de corps au niveau ny sampandrara mpamonjy na ny mpampiana afataratsika azy ny folo isanjato ny asa tanterahan'izy ireo tokomantsy dia saika ivelany ny boribory tany enina avokoa toy izao ny fanazavana. Commune urbaine Antananarivo dia misy an'ireo arrondissement anakenina na firaisana anakenina izay tena hoe isan'ny mpamonjy voina an'ny commune urbaine Antananarivo. Ny commune urbaine Antananarivo zany no miantoka ny teti-bola miasa atao amin'ny mpamonjy voina Antananarivo ity. Voafehy tokony raha tena izy zany dia voafetra ato ny asanay nefa noho tsy fananan'ireo commune rehetra manodidina ny mpamonjy voina dia mety misy fotoana ietsony ny mpamonjy voina ato amin'ny 118 satria rehefa miantso 118 moa zany dia mahazo anay na olona ny ivelan'ny faritra dia tsy maintsy apetraka kely eo foana zany le somary fipetra kely na fangatahana fiara-miasa satria ny solika ampiasaina ato dia tokony voafetra eto anatin'ny commune urbaine Antananarivo hoe ny olona ato no mahazo an'le tombony amin'ny famonjena maimai-poana dia na izany naty zany ara maimai-poana ihany le famonjena andehananay mivoaka manampy ny olona ivelany fa tokony mandray anjara amina resaka solika zany satria fiarabe ireo efa tranainy ireo efa mandany solika ireo dia tsy hoarakay raha ohatra hoe mandeha zay nefa ny miala maina tsisy solika koa miverina avy any amenonay le solika tokony hiasa eto amin'ny tanàna Antananarivo. Ny solika angatahanay rehefa mivoaka ny tanàna Antananarivo dia raha camion anankiray dia 15 litres ny déplacement fotsiny zay aller retour ataony forfaitaire izy io tsy mijery hoe aiza le alavirana na aiza fa dia tonga dia zay aloha no anaovanay azy dia mifameno zany na lavitra na akaiky dia rehefa eny amin'le toerana indray amin'ny famonjena an'le resaka haitrano na dorotanety any amin'le faritra dia mbola mila fantatry ny olona koa zany fa io camion io dia mamelona moteur vao afaka mivoaka ny rano mitifitra ny rano dia raha adiny indray izy miasa amin'izany zavatra zany efa lasantsy hatrany amin'ny 15 litres no laniny gasoil fa tsy hoe lasantsy dia zay zavatra zay atao fanarahana amin'le olona daholo raha adiny roa izy zany ka tena ngeza be le zavatra misy any adiny roa na adiny telo dia zay mbola x2 na x3 ihany koa ny camion anankiray zay resahako zay.